mifanakalo hevitra tamin'ireo mpahay sy mpikaroka teny malagasy ary ireo mpandinika fiarahamonina ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisana ary fampirobona ny ahitao arakajy mirindra ny tetik'asa smart village no niompana ny fifanakalozankevitra Irene Ravoloarmanga eo amin'ny sany Rodriguez Zafimaly. Tetik'asa goavana ho apetraka sy ho ahorona amin'ireo toerana lavitra sy mitoka-monina ny smart village. Tetik'asa ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra. Tsy afampasaraka amin'ny fanatanterahana ny tetik'asa ny fanomezan-danja ny maha malagasy sy ny teny malagasy satria fampandrosoana ny Madagasikara no ifotorana. Ambony lafiny teknôlôjika dia fanandratana ny ampo malagasy koa ny fandikana ny teny io amin'ny teny malagasy. Zava-dehibe satria mikendry ny azona manatanteraka ny fampandrosoana miainga ny fotony ary mitarika ao amin'izany fampandrosoana hiteraka fivoaram-piainana ho an'ny faritra samihafa zany ary olovanjafy. Tena fanandratra ny fomba fiasa izay ataon'ny postra ankehitriny, ministeran'ny postra amin'ny fanomezana toerana ny fampiasana ny teny malagasy izay teny fitaovana fototra izay tsy azo sarahina mihitsy amin'ny ezaka rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena satria olona no ifantoha amin'ny fampandrosoana ary raha miteny olona isika dia ny teny no fitaovana fototra ifandraisana. Anisan'ny paikady hanamorana ny fipakan'ny tetik'asa any amin'ireo mpisitraka azy ny fanomezana asina ny maha malagasy sy ny teny malagasy.